Nankalaza ny Idibe ny mpino silamo maneran-tany ny zoma 3 septambra teo. Tsy navela ny fikambanana Asanaty Famigidraka andalo fotsiny izany fa nomariana tamin'ny fanolorana bengy sy ondry miisa 220 izay ny fampizarana ireo moskiriny 7 manerana ny Mahajanga. Ambovoalangana, Abattoir, Tsaramandroso, Ambalavola, Tsararano ambany ary Fiofio. Tao amin'ny moskiriny Joma no nanatanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanomezana izay noraisin'ireo ray aman-dreny Antanandroa narahany Tsodrano. Ny mpikambana ao amin'ny biron'ny vondrony mpankafy Asanaty Famigidraka moa no nisolitena tamin'ny fanolorana ireo fanomezana ireo. ونستعدك وأحياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باغي في أحد القبور من المؤمنين والمؤمنات Izao fietsika izao moa no natao dia mba ho fahatsiarovana ny Abraham izay nanao sorona ny zanany ho an'ny Allah sy ho fiaraha-mivavaka amin'ireo mpino silamo rehetra namonjy ny fitokanana masina any Lamek ary indrindra ho fangatahan-tsodrano sy fahombiazana ho an'ny ramatokely Asanaty izay filompanorina ny fikambanana sosialy Asanaty Famigidraka. Iany zavatra nataon-drano moa zany tsy hainy Asanaty ny melangina fotsiny ny fandalovan'ity Idibe ty zany hoe ny Idibe moa zany amin'ireo apino Islamo dia andro ray toazato andro ray isa-taona izay voatokana ho fahatsiarovana ny nanaovan'ny Abraham sorona ny zanan'ilay tokana moa zany dia namonoan'ny ondry tamin'izany fotoana zany dia ireo apino Islamo isany mankalaza an'izay fotoana izay dia ao anatin'izay ihany koa i Asanaty Famigidraka isany apino Islamo dia tsy nataony andalo fotsiny izany dia izay no antony manokana nanomezany ireo ondrikondrika sy ny bengy 3 isaka ny moskiriny miisa 7 eto Mahajanga. Ya voasambany moa zany izao etsika nataony Asanaty amin'ny moskiriny zao raha efa nisy etsika sosialy koa ny teo aloha dia tsy hainy ny nanadino an'izay fotoana izay ary ny fikambanan'ny Asanaty moa zany izay voaingana no niforonan'ity fikambanana ity ka inona angambany efa tsy hijanona amin'izao foana fa mbola itoy hatrany ny asa soa izay ataony izy be Asanaty ka makasitraka anazy. Fisaorana feno fankatelemana no nasetry ny rehetra izao etsika feno fitiavana izao. Misaotra anareo matsapa kamisy na matsika Islamo momba zavatra momba fahaizana zavatra ny maskiriny ny andro Nabi Ibrahim manao wihy ka misaotra anareo matsapa amin'ny association famo Gidaka. Misaotra anareo izay solitena ny moské Tsaramandroso mangala anjaranay Tsaramandroso. Assalamu alaikum. Ewa msikiriny Mbalavola ty ewa misaotra anareo fa ampitsika Asanaty Famigidaka. Donc fa ty fa msikiriny Mbalavola fa misaotra anareo fa tsika fanazo le bengi tsika matakamindranary inshallah tonavyo tsika fa ewa misaotra aminareo amin'ny famoasanaty Famigidraka donc naname bengy 3 nany moskiriny rifay amezana fisaorana ho anareo jiaby. Misaotra anareo ray aman-dreny isany fa zava-dehibe nandesinareo ty zahay ravoravo io moany ny olona andefa ty zavatra ty isorana koa anareo nandeha azy isorana koa tsisy zavatra firy avalinay anareo fa tsy ravoravoana fa izy ty fa fomba hatramin'izay ka dia nagnatanteraka anareo. I mankasitraka sy misaotra i Asanaty Famigidraka namin'ny le biby zany atao sorona zany fandetana amin'ny fetiny ity zany mankasitraka azy misaotra azy sy ireo mpiara-miasa aminazy sy ireo namany rehetrarehetra zany.
Zaho zany président comité de gestion ny mosquée Sadli Ambovalana Abdourahmane agnarako ka misaotra zaho amle madame nanome fanomezana bengy reto madame Asanate Famigitraka misaotra aminazy be de be zahay silamo eto Majunga satria moskiriny rehetra de nomendreo ka raha zaho zao moskiriny Sadli nahazo telo zaho zao ravoravo zany de zaraiko amy jamao ka fisaorana apetraka any aminazy mangataka atsika Ndranahary hitombo mifananany zaza mbo hianatra hay mba izany ray aman-dreny ka fisaorana no apetrako zany. Tsy hijanona eto akory nietsika fanampina ny mpiarabelona ataon'ity fikambanana sosialy ity fa hitohy sy hivelatra hatrany eo amin'ny sehatra rehetra. Firarian-tsoa no ataon'ny mpankafy rehetra mba hiroborobo hatrany ny fikambanana Asanaty Famigidraka.